Katroka ny amvalora riva doklasitopiko vavy fotoana ny fampalalam-baovao ito amin'ny fahita lavitra ma TV manolotra ny araba doklasitopiko vavy ary manasatsika hatramin'ny ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny faran'ny tontolo politika no ironan'ny sain'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao izay ihany koa no hanamboatsika ny fampalalam-baovao ary amin'ity takariva ity mitohy ny asa izay tanterahan'ny Sadc amin'ny fanelanelana na famahana ny krizy misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary dia miverina indray ny dinihan'ny filoham-panjakana eo anivon'ny Sadc ny momba ny raharaha misy eto Madagasikara ny antsiprimba fao. Nisokatra nanomboka androany ny fivorian'ny filoham-panjakana eo anivon'ny Sadc andinihana manokana mikasika ny famahana ny krizy eto Madagasikara. Dar es Salaam renivohitra Tanzania izay mpitarika ny Sadc amin'izao fotoana izao no mandray ny fivoriana. Mandray anjara amin'ity fivoriana andinihana raharaha momba Madagasikara ny Dar es Salaam ity ny filoham-panjakana ao anatin'ny troika dia Namibia, Afrique du Sud ary Tanzania izay filohan'ny troika ny Sadc amin'izao fotoana izao. Anisany mandray anjara amin'ity fivoriana ity ihany koa ny filohan'ny Mozambika izay mpitarika ny Sadc. Ny fivoriana dia nialoavan'ny fivorian'ireo minisitry ny raharaha-mbahiny ao anatin'ireo firenena ireo ny 10 volana janoary lasa teo. Tsy misy ny solo-tenan'ny malagasy izay manatrika ny fivoriana ny toerana. Raha tsy ahivina dia ny 9 Desambra 2024 nisy ny fivorian'ny filoham-panjakana ao anatin'ny Sadc izay manome toromarika vitsivitsy amin'ny famahana ny krizy eto Madagasikara. Anisan'izany ny fandresendahatra ny filoha teo Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny teteza mitandra Rajoelina tsy hilatsaka amin'ny fifidianana. Anisan'ny torohevitra navokany ihany koa ny tokony hanafainganana ny fandinihana ny tombontsoan'ny filoham-panjakana teo aloha. Aritra 2 andro ny fivoriana izay tanterahan'ny filoham-panjakana ao anatin'ny Sadc ary heverina fa raha hampiso no hamohan'izy ireo fanapa-kevitra mikasika ny famahana ny krizy eto Madagasikara taorian'ny faneken'ny filoha teo Marc Ravalomanana tsy hirotsaka amin'ny fifidianana ary ny mbola tsy namoahan'ny filohan'ny teteza mita ny fanapa-keviny ofisialy momba ny filatsahana na tsy amin'ny fifidianana.